Faly miarahaba antsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy ho antsika ao anatin'ny tokantrano izay maheno izao feo izao indray dia arabaina amin'ny anaran'i Jesosy ianao dia efa tahiny tompo sahady ianao izay mampandroso an'izao teny izao tonga eto indray aho hitondra ny teny fampahirezana ho antsika tsiraray avy niza maheno an'izao feo izao indray dia tiako ianao tsy ampiandohany tena hoe angetaheta amin'ny tompo mihitsy ianao hoe misy teny anjara teniko indray tompo dia ny tompo hiteny aminao araka ny teny izay ho ampitondrainy ahy eto za dia fitaovana fotsiny fa ny tompo ny asa ao anatin'izay teny izay, ny tompo izay tompon'ny teny hoentiko eto no hiasa ao anatin'izay teny izay. Ka mialohan'ny hitondrana an'izay aloha dia tiako ianao ihany koa hivavaka hiaraka amiko hisaotra ny tompony amin'ny teny ary hametraka ny fotoana eo am-pelatana indrindra fa ny teny ny fanamasina indray no ampiteny eto indray androany tsy teny ho azy eto aho na hiteny amin'ny fahaizako ny sy fahalalako fa tena ny fitaritany fanamasina ary fanamasina ihany koa ny hanendry ny lelako eto androany. Amen. Nandao ary tsika hivavaka. Halleluja. Raio rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao mbola tsy mitsahatra Jesosy misaotra anao indray raha mbola menao izao anio izao indray misaotra ny fitiavanao sy ny famindramponao satria mbola tombony lehibe ho anay indray Jesosy no andrenesanay an'ity teny ity indray amin'ity androany ity satria izay mbola nomenao izao fahafahan'izao indray nomenao ny minitra nomenao ny segondra ary nomenao ihany koa ny fofinaina mahavelona ary mbola tsy maty fo amanay izay ary mbola navanao tao anatin'ny be sy ny maro ka izany indrindra Jesosy ny saorana ianao ny amin'izao ora sy fotoana izao ary saorana ianao sahady ihany koa ny fotoana rehetra ary ny fitaritany fanamasina eto indray androany ifinany eto anatrianao izay rehetra tsy araka ny sitraponao na amin'ny teny na amin'ny fihetsika ka mba tena hoe hipaka any am-pony tsiraray avy any fanamasina mihitsy ny asa ao anatin'ny teny tompo alohan'ny hitondrana an'izany dia apetraka am-pelatananao sahady tompo ny fotoana sy izay rehetra ho atao eto ihany koa amin'ny anaranao Jesosy nanaovana sy nanonana an'izany vavaka izany misaotra tompo. Alleluia. Amen. Amen. Dia raisoara amin'ny baibolinao dinga dia omeko anao ny teny izay hoentiny eto androany ato amin'ny Amosa toko 1:2 fahatelo dia makany amin'ny Genesis toko 7 andininy 2 ka hatramin'ny 4 dia faranana amin'ny Matthieu 24:32 ka hatramin'ny 39 izay no tenin'Andriamanitra hoentina antsika raha asiana lohevitra zany ity teny ity dia hoe fanairana amin'ny loza ho avy fanairana atsika zany fanairana asy ianao amin'ny loza ho avy dia ndahoarany iraiso ny baibolinao vakitsika ny ato amin'ny Amosa toko 9 dia ny andininy 1 ka hatramin'ny 7 vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy raha ny loha hevitra ery ambony ery dia mivaky toy izao hoe ny fahitana nentin'Andriamanitra nilaza tamin'ny Amosa ny fahatombotry ny loza anjon'i Israely. Izao no naseho an'i Jehovah tombo tampoka indro nisy harona feno voankazo masaka fahavaratra ary hoy izy inona no hitanao ary ry Amosa dia hoy izao harona feno voankazo masaka fahavaratra dia hoy Jehovah tamiko tonga amin'ny Israely oloko ny farany tsy handefitra aminy intsony aho ho tonga noanoa ny hira ao andapa amin'izany andro izany hoy Jehovah tompo ho be ny faty hatraiza no hanariana azy mangina re. Amen. Araka an'izay teny izay dia resaka voankazo eto. Ny voankazo dia ny fruit matoa misy fruit ny hazo anankiray dia mamokatra izy izay
raha ny fruit ny voankazo anankiray tsy mamokatra voniny de tsy manjary izay, maty izay raha ohatra hoe raisitsika ara-bakteny. De izay le mahatonga ny teny hoe ny voa ozy izy no ahalalana ny hazo. Misy indraindray ny hazo tsy fantatra hoe inona io hazo io raha tsy misy voany mitsiry, zany hoe ny voany zany no ahafantaranao hoe ity kay manga, ity kay letsia, ity kay goavy, ya ny voan'izay. Eto de ny teny iamosa hoe zao sy naseho an Jehova tompo tamiko, zany hoe izy zany hoe ny teny hoe ny zavatra naseho an Jehova tompo taminy de indro harona feno voankazo masaka fahavaratra, zany hoe efa voaongotra zany io harona feno voankazo masaka fahavaratra io, amin'izany hoe andro fahavaratra zany andro fahavaratra zany misy voankazo mamokatra fahavaratra, misy tsy mamokatra fahavaratra, misy io voankazo io amin'ny hiver de misy amin'ny été no isiany, misy voankazo tsy mamokatra amin'ny été fa mamokatra amin'ny hiver, misy voankazo tsy mamokatra amin'ny hiver fa amin'ny été, ka teto de hoe andro voankazo feno harona hozy izy masaka fahavaratra. Ary hoy izy, inona no hitanao? De mbola nanontany zany Jehova ny Amosa hoe inona no hitanao ry Amosa? De hoy izy hoe harona feno voankazo masaka fahavaratra dia hoy Jehova tamiko, tonga amin'ny Israely oloko izy ny farany. Hitantsika eto voankazo araka ny efa voalazako tery ambony de mizara anankiroa, indraindray ny fruit mahavokatra ianao de mitango fruit, eto koa nefany fruit mameno harona ihany koa fa nefany mety hoe efa tsisy ilana azy satria efa masaka loatra, efa diso mura loatra de potipotika. Ny tiana tongavana eto de zao hoe ny voankazo de endrika anehoana zavatra anankiray. Raha hitantsika tsara fa mbola andehanantsika mantsy any amin'ny Genesis araka ny efa voalaza teo, fa hitondrako anazy ity de hoy ny tompo teto hoe tonga amin'ny Israely oloko izy ny farany, tsy andefitra aminy intsony aho, zany hoe noharina tahaka ny voankazo masaka anaty harina amin'ny andro fahavaratra zany ny zanak'Israely teto. De ny tena Andriamanitra teto tonga amin'ny Israely oloko sy ny farany, tsy andefitra aminy intsony aho ozy izy, satria tena hoe matoa Andriamanitra ny teny an'izay, tena hoe efa mba nisy fandeferana nataon'Andriamanitra ihany tamin'ny Israely, ka amin'izao andro iainantsika izao de tsika de tena tahaka an'ilay voankazo masaka ao anaty harona, masaka anaty harona ao tsika, fa nefa ny mety hoe tsy zaraina amin'ny olona te hinana fa de masaka anaty harona ao de farany de lo de potika. De matoa zany Andriamanitra ny teny hoe tonga amin'ny Israely oloko ny fahadezerana, de zany hoe tonga ny andro efa tsy andeferan'Andriamanitra amintsika intsony amin'izao andro zao, itsika masaka anaty harona, itsika masaka anaty harona fa mety hoe tsy ho an'ny olona, mety hoe tsy ho an'ny olona. Lay ho an'ny olona tiako tenena de tsika kristiana, mety mafana fo anatiny fotsiny tsika, mafana fo an-trano fotsiny tsika, fa tsy mandeha manaparitaka ny filazantsara, tsy mandeha manaparitaka n'ilay mivoaka avy aminao mba honanan'ny olona, fa lasa voahangona ao amin'ny toerana anankiray fotsiny de ohatrany hoe tsy hitan'Andriamanitra ihany izay ilana azy, tsy hitan'Andriamanitra ihany izay ilana antsika raha fa izay. De hozy izy Andriamanitra eto hoe tonga hozy izy amin'ny Israely oloko ny farany hozy izy, tsy andefitra amin'ny intsony ho tonga noanoa ny hira ao an-dapa amin'izay andro izany, hoy Jehova tompo hoe ho be ny faty hatr'izay no hanariana azy manginary. Hitantsika amin'izay fa raha fa tonga tokoa ny fahatezeran'Andriamanitra, raha fa tonga tokoa izay faran'izay de izao hoe tena ho be tokoa no faty. Rehefa tonga izay faran'izay izay de tena hoe zavatra tena hoe
sambany eo amin'ny mason'ny olona sy tsiraray izay ahitany zany fa faty minoanoa mikararana, faty tsy hitany noanoany amin'izany satria raha tonga ny tompo maka ny olona, mapakatra ny vady ampakariny, ny fiangonana, dia hisy loza, hisy faty zay tena tsy azo eritreretina mihitsy amin'izay fotoana izay. Satria ho be ny accident, mety chauffeur no alain'ny tompo, nanjavona tampoka, mety pilote nanjavona tampoka, ny embouteillage tsy embouteillage, ny fahafatesana tsy hita noanoa, tsy tenenina tsony amin'izay. Fa mbola misy fotoana Jesosy no mandefitra amiko sy aminao, mbola misy foana izy mandefitra aminao mba hiverina aminy, mba hibebaka, mba hifona, fa raha tonga zay hoe tsy handefitra tsony zay itsika no taranak'Israely amin'izao andro zao. Ho avy ny fotoana tsy handeferan'Andriamanitra amiko sy aminao tsony, mbola fotoana mety zao hiandrasany ianao, mbola fotoana mety zao antsitsika ny diatsika. Andao ange ho any ary amin'ny Genesis tsika vadio ny baibolinao, Genesis 3:7 Genesis 3:7 dia ny 2 ka hatramin'ny 9 fakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ilay lohahevitra ambony eo dia hoe ny nanontany Adama sy Eva sy izay nataon'Andriamanitra taminy. Fa hoy afaka vakianao amin'ny voalohany fa eto amin'ny 2 ny andraisako azy amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa hoy raha vehivavy tamin'ny menarana ny voan'ny hazo eo amin'ny sady azo hinanana ihany, fa ny voan'ny hazo eo afovoan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo izany, fandrao maty ianareo. Ary hoy ny menarana tamin-dra vehivavy, tsy ho faty tsy akory ianareo, fa fantatra n'Andriamanitra fa amin'izany andro hinananareo azy dia hahiratra ny masonareo, ka ho tahaka n'Andriamanitra ianareo, hahalala ny tsara sy ny ratsy. Ary hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary hazo mahatsiriritra hampahahendry dia notazany ny voany ka nihinanany, ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Amen. Amen. Fantatsika tsara ity tantarany Adama sy Eva ty, fa resaka voankazo, resaka fruit, resaka voankazo indray ny teto namitahany Satana any Eva. Efa noraran'Andriamanitra hoe aza mihinana an'ilay voankazo, fa noho ny tsy fahatatezana, ilay fandresendahatra n'ilay Satana devoly dia nihinana, naka, nioty, nihinana. Ka fantatsika tsara fa vao nihinana an'izay izy dia arao tsara, afaka vakianao ziska amin'ny farany fa inona nataon'Andriamanitra, tonga ny famaizan'Andriamanitra. Nanomboka teo amin'izay niditra ny fahotana. Tahaka n'ilay voavaky tary amin'ny Amosa tary. Fa rehefa tonga zany io fahatezeran'Andriamanitra io, rehefa tonga ny famaizan'Andriamanitra dia tadidi io. Fa inona foana ny fiafaran'izay, tsy maintsy miafara ny fahafatesana. Izay le hoe ny fahafatesana ny tambiny miota. Ny fahafatesana ny tambiny miota. Ka zao mbola fotoana mety zao ry havana, ray aman-dreny, zanaka, rahavavy, ranata, mbola fotoana mety zao mba tsy ho voankazo, tsy fihinana ianao. Ka ny hafarany moa zany dia ho loha toerana eo, masaka anaty aronao fa tsy hohanin'ny olona. Fa aokantsika tena hoe voankazo tena hoe afaka hohanin'ny rehetrarehetra. Ilay hohanin'ny rehetrarehetra zay dia hoe ilay zavatra ato anatintsika zaraina, ilay fruit efa ato anatintsika ireny, voafafy amin'ny olona. Izao ny fotoana famafazana ny famafazana ny izay fruit efa mivoaka aty amintsika, mba tena hoe ahatonga ny olona halala ny tsara sy ny ratsy.
raha fa tsika ny mizara zany fanjakan'Andriamanitra zany, mitory ny fanjakan'Andriamanitra zany, fantany ny olona ny hoe ity ny tsara, ity ny ratsy, ary miala ho azy ny olona, miala ho azy amin'ny faratsiny, miala ho azy amin'ny zavatra rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, satria fantany hoe ity zavatra ity amono, ity zavatra ity tsy avonjy. Andao ange farany ato amin'ny Matthieu 24 no amezantsika azy ny amaranantsika nilay soratra masina ilay teny izay hoentina amin'ity androany ity. Matthieu 24 dia manomboka ao amin'ny 32 dia jusqu'à 39 vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy raha vao manaroka ny ratsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Adia tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo izany rehetra izany dia aoka ho fantatrareo fa efa akaiky mby eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa tsy mba ho lany izao taranaka izao mandra-pahatonga n'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona, fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy mba misy mahalala na dia ny anjely ny lanitra aza, ary na ny zanaka aza afa-tsy ny iray ihany. Fa tahaka ny andro Noa dia ho tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona. Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safidrano ka nihinana sy nisotro ny olona, ary napakabady sy namoaka ny apakarina mandra-piavy ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny sambo fiara, ary tsy fantany mandra-piavy ny safidrano izay nandringana ny olona rehetra dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Amen. Mazava loatra ny tenin'Andriamanitra izany hoe ny fiambenana mila miambiny tsika fa araka ny voalazany tamin'ny Amosa tary. Fa rehefa tonga amin'izay ny tsy fandeferan'Andriamanitra, rehefa tonga amin'izay ny hoe ampy izay ny fandeferan'Andriamanitra dia ho tonga ny androny. Raha fa tonga izay androny izay dia tadidio fa mety aminao mbola variana amin'ny fiainana, aminao mbola la vie est belle, aminao mbola tsy manam-poninina, tsy mieritreritra ninina, fa zao fanoharana nataon'Andriamanitra dia hoe ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy ozy izy raha mbola manaroka ny rantsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Zany hoe efa fantatritsika amin'ny zavatra miseho zao fa efa akaiky mihitsy ny fahatongavan'ny Tompo. Dia andao tsika iambina, andao tsika hiala amin'ny faharatsiana, fa ozy ny tenin'Andriamanitra teto tahaka ny tamin'ny andro Noa. Ny olona mbola napakabady, manao trano, manao izay tiany ataony, manao izay tiany atao. Fa na dia ny anjely any an-danitra ary ozy tsy ahafantatra an'izany fotoana izany. Amen. Mino aho fa ampifoanao, ampisaintsainanao ny teny androany. Raha tenao fruit afaka hohanina ianao, afaka ho zaraina ianao, afaka ho aparitaka ianao, ny filazantsara ny Tompo izay efa ao anatinao ao aparitaka amin'ny hafa, dia andao hampitonga ny olona ho tonga saina, hibebaka sy hifona, fa efa tena hoe anatiny izy vanim-potoana. Efa sarotry tsika izao. Amen. Ndao ary tsika hivavaka. Halleluja. Raha io rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, mbola tsy mitsahatra Jesosy, misaotra anao ny amin'ny teny izay nomena ho anay androany. Aoka izay Jesosy saintsaina mandrakariva satria efa tena anatiny vanim-potoana, araka ny voalazana hoe efa fanoharana ny lazaina ato tahaka ny aviavy raha vao manoraka ny ratsany ka mandravina dia efa fantatray fa efa akaiky ny lohataona, tena efa akaiky ny lohataona amin'ny fotoana fiavinao zao Jesosy, satria efa maro ny zavatra miseho. Misaotra Jesosy ny amin'ny teninao. Mino aho Tompo fa ianao ampitombo
ny teny rehetra ny ampony tsiraray avy ka tonga ny tsiraray avy isaintsaina misy sodra Jesosy. Aleluia, amen. Amen. Dia izay indray ny tenin'Andriamanitra. Aza adino misabone sy manao j'aime mampazy ary raha nahasoa anao dia zarao dia samy hita iny tompo daholo. Amen.